Ny tena kristianina dia mamantatra na voavonjy marina izy na tsy. Samy laza ho voavonjy avokoa ny ankamaroan'ireo mpino. Raha anaty atoko-pivavahana iray izy dia mihevitra fa voavonjy. Raha efa vita batisana tsoboka izy sady miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mihevitra koa fa efa tena voavonjy. Andreo ireo manana andraikitra sy ministera dia mahatoky fa efa voavonjy. Fa ny io dia ho fantarintsika ireo voalazan'ny Baiboly hafantarana fa voavonjy marina ny olona iray. Voalohany indrindra ny fahafantarana fa voavonjy ny olona iray izany hoe afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra sy voavela heloka ary lasa olom-baovao dia ny fanamarina ny fanamasina ao anaty. Izay fanamarinana tsy azo zongozonina ao anatintsika araka ny voasoratra hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Manaraka izany isika rehefa mino marina an' Jesosy ary marina ao am-pontsika izany dia azo antoka isika fa manana ny fiainana mandrakizay. Izany no soratako taminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny olona ara-nofo dia tsy mahatakatra ny zava-panahy ary tsy hatakatra ny tiany Baiboly ambara. Izay tsy mbola voavonjy araka izany dia jamba ara-panahy ary tsy afaka ny azo ny zava-panahy araka ny voasoratra hoe fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihany fanahyn'Andriamanitra fa fahadalana amin'izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no amantaran'izany. Ka ny fanontaniana mipetraka dia hoe azonao ve ny Baiboly? Miteny aminao ve izany sa tsy misy azonao? Mandresy lahatra anao ny amin'ny fahotana ve ary mitarika anao hanova ny fiainanao sy hanitsy ny lalanao ve? Ny Baiboly dia milaza mazava tsara fa ny olona tsy mbola nandray ny tompo dia tsy hanana etaetan'Andriamanitra. Ny olom-boavonjy kosa dia mitady marina sy mangetaeta ny ray ary mahatsapa fa mpanota izy teo aloha ary mila an'i Jesosy. Raha sendra nanota izy dia hikika mafy, angata-pamelana amin'ny ray ary manenina mafy. Anisan'ny pirofo izany fa voavonjy ny olona iray. Manaraka izany dia fantaro hoe tia marina amin'ny fototsotra ny piraita-po aminao ve ianao? Tianao ve ny mifandray sy mifampizara aminy ary misy fotoana ve ianao mifankahazo am-po-havetrany tamin'ny olona tsy fantatrao mialohan'ny nahalalanao fa kay raha lahy na raha vavy ao amin'ny tompo izy? Tsy mitombina ny hoe olom-boavonjy kanefa tafatoetra amina toerana sy tamana miaraka amin'ireo olona tsy iray eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olom-boavonjy dia tarihin'ny fanahy iray iaina amin'ireo kristianina marina tahaka azy. Anisan'ny pirofo koa ny fahafoizanao ho an'ny hafa, mahafoy ho an'ny sahirana sy ny malahelo ve ianao, ampifaliana sy ampitiavana an' Jesosy ve nanaovanao izany sa fisehoana ivelana sy filana sitraka aman'olona? Mahafoy izay rehetra ho anao an'izay mily izany ve ianao, na fotoana izany na fanampiana na fananana, fa finaretana sy faliana ho anao ve ny manome ho an'ny sahirana sy ny kamboty ary ny mpitondra tena sy ho an'ny asa fitoriana marina fa tsy ho an'ireo mpilaza mpanompon'Andriamanitra mitady vola sy manangom-bola any amin'ny mpino akory, satria dia marika iray mahavoavonjy anao koa ny fanananao fitiavana marina tsy misy fiatsaram-belatsia. Anisan'ny tena lehibe indrindra dia izao, efa afaka tamin'ireo fahotana nangezanao sy fahazaran-dratsy namatotra anao taloha ve ianao sa iodikodinanao fotsiny ireo nefa ianao mivavaka ihany ary lasa ianao mifindra atoko-pivavahana na firehana hafa manamarina an'ireo fanaonao satria ny olom-boavonjy dia olona afaka amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy ary tafasaraka amin'izao tontolo izao. Izany hoe raha mbola handevozy ny fahazaran-dratsy ianao dia mihevitra ho voavonjy kanefa tsy voavonjy. Manaraka izany dia mitondra ny vokatry ny fanahy ve ianao? Hiteny amin'ny fiainanao ve ny vokatry ny fanahy, vokatry ny tenin'Andriamanitra araka ny volazan'ny Galatiana hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fampiram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manondro izany. Hitan'ny olona eny aminao ve ireo toetra ireo sa mbola toetra ratsy ihany no hitany? Hita manodidina anao ve ny fiovanao ary misy ve izany hatramin'izay nanarahanao ny tompo? Nisy fotoana koa ve ianao efa nandalo fanenjehana ny amin'ny finoanao? Misy ireo namanao na fianakavianao nandao anao noho ny fanaranao an'i Jesosy Kristy sy ny fijoroanao amin'ny fahamarinana fa tsy noho ny ara-tsy toetranao akory. Ankehitriny mbola mijoro ve ianao manotra ny nofo, mandresy ny fahotana sa soa miantehitra fotsiny amin'ny fahasoavan'ny tompo fa tsy mitombo amin'ny fankatoavana azy? Satria raha manoatra fahotana ianao misafidy ny ankatoa mitranga ny zavatra rehetra tsy misy fanamboaramboarana dia hitomba amin'ny fahasoavana ianao ary ho voatahiry ny famonjenanao. Ratsy izany kosa na dia efa voavonjy azy ianao dia ho very izany ary ho voafafa ny boky araka ny voalazan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Apokalipsy ny anaranao. Ary farany moa maniry mafy sy miandry fatratra ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raon'lanitra ve ianao ary manadio tena sy miala amin'ny loto rehetra avonanao amin'izay fotoana hiaviany? Raha mamaly mahitsy any am-ponao ianao amin'ireo fanontaniana ireo dia anisan'ny voavonjy. Ny tompo ny tena mahita ny ao am-ponao
fa karazana profy ihany ireo, tsy ny olona no hiteny fa ny fanamasinao anatinao ihany koa. Raha tsy anefa dia aza malahelo fa mbola fotoana noloranao tena sy bebahanao izao, ary raha mangetaheta ianao dia hitarika anao amin'ny fomba tsy takatry ny sainy Jesosy. Raha toka efa mahazo antoka tanteraka kosa fa voavonjy ianao dia miambena ary miorena tsara fandrao lavo na variana fa mandidy antsika mba hiambina amin'ny tompo fa tsy hanteritra fotsiny amin'ny fahasoavana.